Miarahaba nareo indray tafaviana somatsara eto amin'ny chaîne Michou Beauty. Androany dia vidéo nangatahaniray taminareo no atolotro anareo dia ny collection ny poketrako zany na Ireo POKETRAKO dia ndao avy hatrany ary. Somary sarosarotra ihany ny tondrako an'ireto poketra rehetrarehetra teto amin'ny salon fa bon nangatahanareo ilay izy dia ohatrany mahafinaritra anahy ihany ny filmer an'ilay izy dia atomboko amin'ny poketra lehibe angambany izy ity dia mekelikely. Ny poketra voalohany asehoko anareo dia avy amin'ny H&M na H&M. Ity ny pôzipôziny mahafinaritra anahy dia mahafinaritra anahy tokoa izy ity. Tsy dia vaovao, tsy dia antitra loatra izy ity fa tamin'ny 2015 no novidiko. Ohatr' izao ny pôzipôziny dia ohatr' izao ny ato ambadika azo asiana ino angany ato ay madinika madinika portefeuille kely avy any Madagasikara izy iny dia ny ato anatiny menamena. Misy an'ity azo hitazomana an'ilay fitazomana anazy mikambana koa eto mahafinaritra anahy dia menamena salama izao ny ato anatiny. Tsy misy fizarana firy ilay izy fa tonga dia anankiray ngeza be fotsiny dia mahafinaritra anahy koa hita amin'ny sisiny io afaka sokafana dia afaka atao ngezangeza, afaka atao lehibe zany dia mahafinaritra mihitsy izay satria indrindra fa ho an'ireny mitondra zavatra be dia be ho an'ny zanany ohatran'ity zao mbola misy course ohatr'izany ato anatiny dia mbola misy kilalaoko dia ilaina mihitsy zany ny poketra ohatr' izao. Tsy dia ngeza ilay izy nefa tsy dia kely koa, mahafinaritra be anahy mihitsy izy ity. Ny faharoa dia angamba ho anareo rehetra izay efa nahafantatra anahy fatriny ela dia fantatrareo ny fitiavako any Hello Kitty. Tiako dia tiako Hello Kitty na dia efa mananjanaka araka mbola ilay zanako no tiany Hello Kitty dia mbola tiako Hello Kitty. Ny ato anatiny ihany koa dia menamena. Eny aloha asehoko anareo tsara ilay paoziny. Ny ato ambadika tsisy ninina dia cuir ilay izy, bon faux cuir zany fa tsy tena hoe vrai akory. Dia ilay ato anatiny misy paosy iray azo asiana portefeuille dia eto amin'ny sisiny eto azonao asiana poketranao sy azo asiana tsy haiko zavatra ngezangeza dia menamena lazaiko izay ny ato anatiny. Izay ny faharoa dia ny fahatelo dia efa hitanareo ihany koa izy ity. Bon ny angezany ito sy ito zany ohatrany mitovitovy ihany fa ilay Hello Kitty somary ambony kokoa satria miakatra ohatr' izao. Dia ny fahatelo dia ity Tory Burch ity no marika fahatelo ananako zany hoe tsy manana be dia be angamba gaginareo hoe nga tsy marika daholo ny poketranao non. Rehefa tsara fotsiny ny pôzipôziny dia tiako izay. Dia bon ity zany cadeau d'anniversaireko tamin'ny zako feno 25 ans sy cadeau de mariage, cadeau an-tsoratra zany avy any amin'ny vadiko. Dia Tory Burch ilay izy efa hitanareo tamin'ilay inona ny ao anaty poketrako. Dia ohatr' izao fotsiny ilay izy misy an'ity misy fermeture ity ato ampovoany, misy paosy eto amin'ny sisiny dia misy paosy ihany koa eto amin'ny sisiny eto misy fermeture dia misy paosy kely eto amin'ny sisiny. Ok dia bon misy an'ilay signe Tory Burch eto dia loko mbola mena ilay izy ny détail zany. Dia ny manarak'izay dia ity poketra ity ihany koa efa hitanareo tamin'ny cadeau idée cadeau ho an'ny vehivavy izy ity. Poketra avy amin'ny Madagasikara vrai cuir izy ity, izay no tena itiavako azy. Dia lehibe ihany koa zany mahafinaritra anahy. Ohatr' izao zany ilay izy raha ohatra ka jerena fotsiny timidy ohatr' izao. Indrisy fa simba ilay tahony satria ilay fitazomana anazy eto zany somary tsy dia tsara loatra nanaovan'ny malagasy azy indrisy. Fa vrai cuir izy ity dia izay no hitazomako anazy itiavako anazy mandrakizay. Dia ity no fanidiana anazy, fanakelezana azy fanidiana anazy eto amin'ny sisiny misy an'ity détail kely ity eto. Dia lava tsara ilay izy omby tsara sorokanao. Dia ny ato anatiny moa zany feno zavatra. Dia ny ato anatiny lamba tsy dia mora fa lamba dia misy fermeture ohatr'izay ihany koa eto.
dia eto amin'ny sisiny eto a tsy haiko na ho hitanareo somary maizimaizina io misy paosy kely io anankiroa ohatran'ilay fahitantsika reny ihany dia tiako be mihitsy izany izy ity. Dia ny poketra lehibe farany tsy dia tena hoe poketra fa zavatra anaovana rehefa mandeha tsy haiko excursion na mandeha any amin'ny plage ny tena izy dia ity anankiray ity indray a le ray teo raha ohatra ka mbola tsy nazavanareo dia avy Madagasikara le farany teo. Ity anankiray indray avy any Philippines. Nisy namako izay nanao voyage any Philippines dia noetona anaty dia mbola aty hatramin'izao ohatrany hoe rofia ity sa tsy izy ry zareo dia mazava ho azy ny culture mitovy dia mitovy. Bon simple kely ity misy paosy fotsiny eto dia misy fermeture kayara le iziko misy fermeture eto efa kely ity tsy nampiasaiko fa zako tsy dia tena pakany amin'ny plage loatra. Okey dia hiditra amin'ny poketra somary kelikelytsika izany. Ity poketra ity indray poketra nomeny mamanay anako. Sura fa marika koa izy ity fa tsy dia fantatro loatra ka ty no soratra amin'ilay izy ka ty sambare fa ohatr'izao no pôzipozin'ilay marika dia ny fanaovako be dia be mihitsy ity taloha misy paosy kely eto amin'ny sisiny anankiroa dia rehefa misokatra izy dia maloto kely izy fa tsy anaovako intsony fa tsy asehoko anareo akaiky fa misy fermeture eto tena maloto be mihitsy ilay fa tsy maloto kely dia misy somary paosy koa ato ambadika efa nanaovako kely be lehibe ity mety efa omeko ity fa tsy ho ampiasaiko zao nomeko olona. Dia ny faharoa miresaka maloto kely ihany tsika ity indray Nine West ity ny marika voalohany indrindra nananako nomena anazy ity ny tena marina mbola tany amin'ny lycée ako tamin'izany tsy mba fantatro mihitsy hoe Nine West zany ka zavatra marika fa ia io le marika io Nine West dia ohatr'izao le pôzipozin'ilay izy hita mihitsy hoe ho an'olona jeune reto izany mihidy mazava ho azy fa afaka misokatra ity paosy kely mbola tsy nampiasaiko mihitsy ity paosy kely ity tsy sura fa mbola tsy nampiasaiko mihitsy ity hatramin'izay satria mihidy foana reto no rehefa anaovako le izy dia misy paosy kely koa eto amin'ny sisiny ohatran'ilay teo anankiray teo ihany mihitsy dia misy pasipasy mbola ohatr'izao mipasipasy ny tanora aty aminay tamin'ny 2016 ity pasipasy ny adulte ka adulte mihitsy ity ka pasipasy ny adulte tamin'ny 2016 tamin'izany mbola nandeha bus dia misy paosy kely ihany koa eto amin'ny sisiny eto dia misy paosy kely misy fermeture koa eto amin'ny sisiny eto tsy haiko na ho hitanareo dia misy ohatra hoe Nine West. Ohatrany hoe tsy foko izany ity anankiray ity na dia maloto kely raha fa ohatrany tiako tehirizina izany foana fa ity zany tehiriziko. Ny anankiray indray dia ity anankiray ity somary raha ohatra ka olona any Madagasikara zao dia mihevitra hoe anjazakely le izy satria misy sarisary be ohatr'izao fa ity marika ity le sport sac marika ho an'olon-dehibe le izy dia reto sarisary kely reto collaboration ny le sport sac sy Harajuku. Harajuku olona japonais malaza olona japonais malaza zany hoe olona mpanao manana ny ranomanitra ny azaho efa nasehoko anareo angamba izay dia manana ty ihany koa za fa izy koa manao zavatra be dia be manao lamody izy zavatra ohatr'izany dia ity zany zavatra lamody koa taloha tsy lamody intsony aloha izy amin'izao fa ity koa nomena anako ity misy paosy kely eo amin'ny sisiny dia rehefa sokafanao ohatr'izao izy dia misy paosy eto anatiny dia ohatrany anjazakely mihitsy le izy fa tsy anjazakely dia ny mahafinaritra anako amin'ity koa azo sasana le izy dia isaka ny maloto le izy dia sasako foana ohatrany hoe le anankiroa teo zao tsy azo sasana mazava ho azy fa ity azo sasana dia izay ny tena itiavako anazy. Dia ny manarakarak'izay dia ity poketra ity ihany koa dia avy any Philippines fa tsy olona mitovy no namena anahy ity fa tia mizokin'ilay namako no nandefa le izy avy any Philippines
dia ohatry izao paozipaoziny a misy paosy eto a misy fermeture ity a midy amin'io dia ny eto ambadika koa misy paosy dia ny ato anatiny a mizara roa ohatry izao kay ary tsy tadidiko mihitsy ity hoe mizara roa ohatry izao misy paosy eto a dia misy fisasahany eto a dia misy paosy le régulier fasiana telefona dia mahafinaritra anahy ihany koa izy ity fa saingy le loko somary tsy dia azo anaovana matetika fa mahafinaritra anahy izy ity dia hiditra amin'ny somary kelikely ngamitsika na ny clutch zany a hiditra amin'ny clutch tsika dia hiditra amin'ity anankiray ity tsy haiko na efa natondroko anareo ity na tsy fa ity zany nanaovako tamin'ny soratra satria silver and royal blue no temanay dia ity zany silver mazava ho azy ohatrany tsy anaovako tsony mandrakizay izy ity mbola tsy fantatra aloha hoe raha misy soirée dia azo anaovako an'ity dia efa tsy dia tiako tsony le izy fa ohatrany hoe tsy maintsy mividy an'ity satria tsy nahita poketrako ohatran'ity mihitsy ny ako talohan'ny soratra tena hoe andro alohan'le soratra no vidianako an'ity tany amin'ny rose dia misy tahony le izy azo anaovanao dia misy le fermeture eto a dia misy paosy kely koa eto mahafinaritra le izy fa bon le somary mangirana loatra fotsiny no mandreraka amin'le izy dia akoatr'izay a dia ity Victoria's Secret ity efa hitanareo ihany koa ity clutch saika ity nanaovako amin'le mariage izay ho alehanay izay fa ohatran'ny simple loatra dia tsy naleoko mividy anankiray hafa fa Victoria's Secret hafa ihany koa le izy fa ity clutch ity zany miaraka amina collection ity no kely indrindra amin'le collection misy beau le izy dia miaraka reto zany ohatry izao dia le ngeza indrindra amin'reto collection reto a ilainymeko anareo tamin'le fanomezana farany tamin'ny heritaona ny ato zany aloha maquillageko ny ato amin'izao a mety hoe ataoko ny vidéo manaraka angamba an'iny a fa izay le clutch dia misy an'ity tahony ity afaka asorina koa le izy no tena mahafinaritra anahy amin'le izy dia afaka apetraka amin'ny tongotry zany aty anankiray ity kosa zay nasehoko anareo tamin'iny dia ny anankiray a ity sac kely sac de voyage moa zany fihetsika anazy afaka asiana passeport sy ohatry izany a anamako Kimi no nividy an'ity tamin'izy nandeha tany Paris tany Europe moa zany satria tany Londres izy dia tany Paris dia be mihitsy toerana nandehanany efa ho faty le caméra fa dia alefako angakaina amin'izay ity anankiray ity koa fa Madagasikara efa hitanareo tamin'ny hall Madagasikara izy ity vrai cuir mahafinaritra be fa ny tahony somary fohy loatra no tsy itiavako anazy mety omeko andrina bialaty rehefa melehibe izy ity indray koa fa amin'le olona nanome an'ity ihany a avy any Philippines mihitsy zany mazava ho azy ohatrany hoe poketra malagasy mihitsy fa avy any Philippines misy tahony le izy mahafinaritra be nanaovako tamin'ny mariage tamin'ny Madagasikara dia mizara roa ohatry izao fotsiny le izy tena simple sady tsara dia ity ihany koa avy any Madagasikara bon simple kely le izy fa mahafinaritra anahy tehiriziko foana na dia hoe ho an'ireny dalara dia misy an'ity ihany koa ao anatiny a mazava ho azy avy any Madagasikara farany fa tsy ny kely indrindra dia ohatran'le horojoko teo ihany a ity animé Tokidoki for Hello Kitty le izy a no collaboration zany a izay no mahatonga anazy ohatran'ity Tokidoki sy Hello Kitty zany no collabo an'ity misy tahony kely ohatry ity le izy azo asorina dia simple kely ny ao anatiny mbola tsy nanaovako mihitsy izy ity na dia Saint-Valentin fa 2015 ary nahazoko anazy dia izay indray ny androany misaotra betsaka anareo rehetra nijery a dia manaraka indray veloma daholo dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo le izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao a fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dehibe raha ataonao mahay mampoana le izy dia eto ny vidéo manaraka